manaraka hiditra amin'ny Kyrosy amin'izay tsika le Persiana. Tia koa zany le mpanafaka voalohany a lay tondra ny zanak'Israely ivoaka avy any Babilôna iverina any amin'ny tany nampanantenaina. Zay. Ny fiverenana amin'ny fahababona dia ho taterahan'ilay mpanafaka. Taterahan'ity mpanafaka ity a. Zay voaresaka manomboka eo amin'ny andininy toko faraka amby efapolo. Manomboka amin'ny toko faraka amby efapolo izy miresaka an'io mpanafaka io. Manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy dia efa miteny izy. Jereo tsara ny tontolo manodidina iresahany azy. Mangina iaino ahy ianareo ry nosy. Eo. Ndikan'ny nosy ao anaty baiboly a ho an'ny zanak'Israely ny nosy dia izay firenena rehetra ny apita amin'ny Mediterane dia lazainy fa nosy daholo. Ny azy mantsy izy tena matahotra ranomasina. Fa io lazainy hoe ranomasina Galili io kay tsy ranomasina kay izy io fa fary. Fa io dia azy efa atahorana io dia io le manonja be io dia le mandeha ambon'io Jesosy dia iny. Maika zany fa le Mediterane azy tena atahorana dia ny any ivelan'ny Mediterane azy lazainy fa nosy daholo. Zay ny contexte. Manginy ianareo iaino ary nosy ary aoka navao hery ny firenena. Aoka nantony izy ka hiteny. Eto zany a ny fandahatra Andriamanitra sy ny gentilisa mpanompo sampy fandahatra. Dao tsika iresaka. Aoka navao hery ny firenena dia aoka nantony izy ka hiteny. Andesika ifanantony eo amin'ny fitsarana. Raikitra zany ny débat entre Andriamanitra sy ny mpanompo sampy. Dia zao ny argument n'Andriamanitra. Iza ny nanaitra avy any antsinanana ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny rehetra. Zay ny argument voalohany apetrak'Andriamanitra. Iza ny mahavita an'izany hoe alaina le avy any antsinanana. Ny antsinanana eto zany any Persa. Dia izay no mahatonga ny mpanika baiboly rehetra hoe i Kyrosy io resahany io. Iza ny nanaitra amin'ny Persa nomban'ny fahamarinana amin'ny diany rehetra zany hoe nomba anazy Andriamanitra dia lasa nandresy ny firenena rehetra amin'ny Persa. Fa iza ny nanaitra an'io izy. Valiny a izy ihany. Iza ny nanolotra ny firenena ho anatrehany ka nampetry ny mpanjaka. Zany hoe ny firenena rehetra zany resy ny ole tairin'Andriamanitra daholo. Dia resy daholo ny mpanjaka rehetra. Iza nanao ny sabany tahaka amin'ny vovoka, ny tsipikany tahaka amin'ny lolo-pao an'ny rivotra. Zay tena hoe miraradraraka mihitsy zany ny fitaovam-piadiany rehetrarehetra. Iza nanao an'izany? Andriamanitra no natonga an'izany i Kyrosy hanana an'izany. Manenjika ireo izy dia mihoatra asoma tsara. Fanenjika amin'ilay mpanjaka zany Kyrosy dia depan'ireo. Any amin'izay lalana tsy mbola nidiavy ny tongony. Mbola tsy hitan'ny Kyrosy mihitsy ary zany toeran'izany dia mahadepa foana izy. Iza monina nanao sy nahavita izany. Zay. Ny Andriamanitra reo hoe mahavita an'izany mpanompo sampy, tsisy mahavita ohatr'izany afa-tsy za. Ilay miantso ny taranaka maro hatramin'ny voalohany. Iza tompony voalohany ary hatramin'ny farany dia mbola iza ihany izy. Tsisy afa-tsy za no mahavita migide ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Nahita ny nosy ka raiky tahotra torakovitra ny vazantany dia nanantony izy ireo ka tonga. Ny haiko zany rehetra tena tsy makaiza ny sampinay ianao ihany ny mahery. Samy manampy ny namany avy izy rehetra, samy milaza amin'ny rahalahiny avy hoe mahereza. Zao mahita zany rehetra tena tsy afitra ny tena tsy afitsika fa le Andriamanitra mahavita manome olona ero mafy be andresentsika. Dia inona ny ataony? Mifampahery ry zalahy. Le mpanompo sampy io zany. Fampahery eny inona ary izy? Eny tsara ny toyany. Koa ny mpahay tao zavatra dia mampahery ny mpanefy volamena. Samy fampahery kay ry zalahy fa ry zalahy mbola manao ny ataony ihany. Mahay tao zavatra eto tsy tao zavatra inona ny ataony fa izy anamboatra Andriamanitra ho anazy. Ny mpanefy volamena koa anamboatra ny Andriamanitra ho anazy fa fampahery ry zalahy. Ohatran'ny telomasy ny jiramasy ny anina ihany io le hoe ny mpanendrika toujours afara dia ozy izy ny teloma satria enjehan'ny olona foana izy dia mba miteny ny jirama hoe mahereza lesy fa zay koa fa tratran'izany foana dia mba miteny ohatr'izany koa mba mifampahery zany zareo ny teloma koa manao ohatr'izany ny postra dia samy fampahery hoe dia ohatr'izay koa reto
fampahery eo zalahy de manao ny ataony ihany izy ny mpahitao zavatra mampahery mpanefy volamena ny mandama amin'ny marito vakeo amin'ny baibolinareo io fa tsy azonareo mihitsy zavatra teneniny eto izy mba efa nadika marito alamaina zany le zavatra amin'ny marito tanatanana izy any aminareo iny zany tanatanana zany izy no miteny zany mba tenena zany nge rehefa ohatrany hoe mba amantsika zavatra etatika le tanatanana tao hoe raha misy zanakareo mahay zany na kely efa misy azoro teny gasy ny teny amin'ny baiboly de mba arao zay zany tajomako foana fanitsina fahenina de le mpanefy volamena zany mampahery an'le mpikapoka marito le mpikapoka marito ndray mamefa zay mively eo amin'ny riandriana ny amin'ny ny ino mo ny rindrina zany de hoy izy miantso ny faninginana ndray mpanao sodira tsara kosa ty ataonao ty le mpanao sodira io manao sodira manamboatra sampy manamboatra Andriamanitra de fampahery lay kosa zany sampinao zany de jereo tsara ny anaovan'Isaia azy tena grave be fa rehefa Isaia manao nio tsisy hitatsika fa rehefa ny olona manao nio de ataontsika hoe ombony mafy amin'ny fantsika le sampy mba tsy hozongozona tanareo io le Andriamanitra nefa le Andriamanitra mbola tazomina ny sampy tazomina amin'ny fantsika fa sao de menjery tadidinareo le débat de hoe entre an'Andriamanitra sy ny mpanompo sampy de hoe Andriamanitra hoe ny vitan'Andriamanitra zavatra 50 taona alohan'ny haterahan'i Kyrosy de efa fantatra Andriamanitra hoe zao avy ny ataon'ny Kyrosy de resin'ny Kyrosy daholo firenena rehetra zay ny Andriamanitritsika fa ny Andriamanitra sampy le mpanamboatra azy mifampahery hoe tena ataovy tsara lesy io fa tsy higiny tsara ranga tazomy mafy niana fa sao de menjera zany ny Andriamanitra sampy lay le baiboly mba raha namakeno zao no tsy nahitan'zany mihitsy ny anao satria io ataonao masina be sa mamakeno kory ianao raha tsy miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ataovy bandy akama ho io fa miresaka aminao io avanetsinanana zany ozy izy any nanaitra n'le avanetsinanana amin'ny fahamarinana de ny atsinanana de manaiky ny rehetra hoe Kyrosy satria Kyrosy avany Persa de andresin'ny babiloniana zay ny zavatra nolazainy tamin'ny toko faraky amby efapolo teo andresin'ny babiloniana ny Kyrosy de amelan'ny jiosy iverina any amin'ny taniny de verina ny taniny am'izay ny jiosy avy eo anaovan'ny Kyrosy azy de ny tena seho aneto zany de hoe afa Andriamanitra ny Andriamanitritsika ho am'lay tsy ohatran'ny sampy zay Andriamanitra foroniny olona fa misy koa ne Jehova ny Andriamanitra foroniny raha vao tsy mino ny baiboly ianao de Andriamanitra foroninao zany le Andriamanitra ao anaty baiboly fataro zay fa za le Andriamanitra ao anaty baiboly namorona satria vao nanomboka izy de ozy izy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany tsy manam-piandohana io ihany tsy manam-pandohana fa nisy tany amin'ny mandrakizay de akoatran'izay vao noforonina de io afa Andriamanitra mihoatra ny sampy zay ny tia nylazaina hoe sampy ianareo raha mbola amboarina de tazomina fa mafisina tsara eo amin'ny fantsika mba tsy hozongozona fa ny Andriamanitsika izy manao zavatra rehetrarehetra zay ny sampy tsy mahita zay hitranga akory fa Andriamanitra mifeny zavatra rehetra de fakitsika ny tenen'Isaia averimberiny ato zay Andriamanitra mifeny zavatra rehetra zay notre Dieu c'est un Dieu souverain omnipotent de izy no manao ny zavatra rehetra tsy hoe fatany melo ny zavatra fa matoa zavatra ray fatany melo de satria izy manao azy zay ataony ny tatarainy atsika fa tsy hoe zay zavatra hitranga ny tatarainy fa zany ny Andriamanitsika Isaia toko faraky amin'ny efapolo andiny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fasivy amin'ny roapolo vakeko fotsiny reto andiny rehetra omeko anareo reto de mampiseho hoe Andriamanitra no mitatana ny tantara mifeny fiainany zanak'olombelona alahary reto ny teninareo ny tompo asay ozy ferovatenanareo ny mpanjaka ny Jakobo toy an'le teo ty tero am'izay arynareo alefaso am'izay ary ny plédoirianareo ferovatenanareo aoka nantony izy aoka sehony amintsika zay zavatra mbola ho avy manahoana ny zavatra taoloha mba ho saintsainay ka ho fantatray zay efa rany nambalazao zay zavatra ho avy zay mahafantatra za ve sampy asay vo miteny sampy hoe inona no avy
Inona zavatra ho avy, zay ny tiany lazainy eto. Ambarao anay zay zavatra mbola ho avy ratsy zay mba ho fantatra hoe fa Andriamanitra ianareo. Eny manaova soa manaova ratsy mba hita isika ka hiara-mahita. Tiany lazaina zany dia sady tsy mahafantatra ho avy ny sampy ny tsy mahay manao soa, ny tsy mahay manao ratsy kory ny sampy. Indro tena tsinitsininy ianareo ary ny asanareo dia tena namany zava-poana fahavetavetana amin'ny fidianana anareo. Dia verina indray izy miresaka ny Kyrosy, nanaitra olona ray avy any avaratra ka tonga izy, avy any amin'ny fimpisahan'ny masoandro ny antsonony anarako, anosiosy ny mpanapaka tahaka amin'ny fanosiosy fotaka izy, zay horesehany daholo mpanjaka rehetra ny dikan'izany, tahaka amin'ny mpanefi vilany misy tanimanga. Iza ny nanambary zany hatramin'ny voalohany mba ho fantatra dia ny meloa. Zay Andriamanitra ihany mahavita hoe 500 taona alohan'ny haterahan'i Kyrosy dia efa fantany ny ataony Kyrosy, ary ny anarany ary fantany fa jereo fa ho teneny eo ny anarany rehefa avy eo. Dia tadidinareo amin'izay hoe inona mahatonga ny rasionalista tsy mino hoe Isaia manoratra an'io, satria ho anazy hoe ahoana koa ny afantaran'i Isaia hoe hiverina valo Babilôna ny zanak'Israely, nefany izy ara tamin'ny andron'ny Ezekia mbola milamina tsara. Dia ozy tsy possible, tsisy mahafantatra zany. Dia nefany raha mamaky ny bokin'i Isaia izy dia zay foana ny averin'Andriamanitra hoe ny Andriamanitrytsika manambara izany hatramin'ny voalohany dia ho fantatra dia ny meloka ataonay hoe marina zany. Tsy nisy nanambara eny, tsy nisy nilaza ary tsy nisy nandreny teninareo. Tsy afaka miteny mihitsy ny sampy eo anatrehan'Andriamanitra. Izany voalohany zay milaza amin'ziona hoe indreo izy manome mpitondra teny soa mahafalo any Jerosalema, io le Kyrosy le resantsika teo. Dia nijery akanjo, tsy nisy na iza eny tsy nisy mpanolotsaina tamin'izy ireo ary tsy misy afaka mamaly raha manontany ka tsy misy afaka mamaly raha manontany azy indro zava-poana avokoa izy rehetra, tsinitsinina ny asany, rivotra sy zava-poana ny sampiny voarendrika. Zay ny ambarana ny tsisy dika ny sampy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa dia zay ny antony ilazany momba ny Kyrosy hoe izy ny nanao an'izany natateraka an'izany. Toko 7:7 sy 7:7. Izany no nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy olo-kafa teo aminareo ka ianareo ny vavolombeloko ny tompo ary zany ho Andriamanitra. Io efa niteny zavatra meloa izy ary amonjy izy. Eny hatramin'izay andro zany dia zany ho izy ary tsy misy maharombaka ny eto amin'ny tanako, miasaka iza no asakan'izany. Io le niraisiny Jesosy Kristy amin'le mpiandry tsara, Jaona 4:10. Miasaka iza moa masaka. Rehefa Andriamanitra manao zavatra dia tsy maintsy tanteraka ny zavatra hataony sy teneniny. Isaia 7:7. Iza moa nitahaka aoka izy hiteny mafy, aoka izy hanambara sy handahatra amiko ary iseho hatr'izay nampitoerako ny firenena fo ny fahagola ary eo kabarany koa izay zavatra mbola ho avy sy mbola ho tonga. Io Andriamanitra ihany no mahavita manambara an'izany. Isaia 2:7. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, izany Andriamanitra ka tsy misy hafa, izany Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara hatramin'ny voalohany zavatra ho avy any aoriana ary manambara hatramin'ny ela izay mbola tsy natao akory. Ilay miteny hoe ho toy ny fikasako, ho efaiko ny sitrapoko rehetra. Tsy maintsy tanteraka foana ny sitrapon'Andriamanitra fa souverain izy. Isaia 7:7. Ny zavatra taloha efa voalazako hatramin'ny fahiny, naloaka ny vavako zany sady nambarako, tampoka nanaovako izany ary tanteraka ihany. Io Andriamanitra ihany zany no afaka mifeny zavatra rehetra. Ary zay Andriamanitra zay tsy fantatry ny liberalina, zay Andriamanitra zay tsy fantatry ny olona tsy mino ny Baiboly, dia zay mahatonga azy mamorona Isaia hafa, satria tsy fantany zavatra lazainy Isaia hoe io Andriamanitra io mahafantatra ny zavatra ho avy na dia 50 taona aloha aza. Zay ny alalan'Andriamanitra no avy satria izy manao an'le izy. I Kyrosy Persiana zany dia ity 9:20 toko Fahefatr'adiny ary milaza amin'ny Kyrosy hoe izy no mpiandry ondrika. Io teneniny hatramin'ny anarany mihitsy hoe Kyrosy ny anarany io. Grave zany 50 taona alohan'ny haterahany dia efa tenenin'Andriamanitra ny zavatra ataony, tenenin'Andriamanitra ny anarany ary ny antson'Andriamanitra azy dia hoe mpiandry ondrika. Mpiandry ondrika satria nitondra ny vahoaka ny verina any amin'ny taniny.
koa izay sitrako rehetra dia ho taterahany aritery amin'ny Jerosalema izy hoe atsangany ianao io zay no lazainy amin'ny Jerosalema atsangana indray Jerosalema ary amin'ny tempolo hoe ahorona indray ianao dia jereo nefa tateraka tsara eo amin'ny Ezra toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kyrosy io efa fiverenana avy amin'ny Babilôna eto tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kyrosy mpanjaka amin'ny Persia dia nitairy ny tompo fanahin'ny Kyrosy mpanjaka amin'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'ny tompo izay nampilazainy an'i Jeremia ka nandefa teny manerana amin'ny fanjakany rehetra izy nataony antsoratra zany ary milaza hoe izany lazainy Kyrosy mpanjaka amin'ny Persia ny fanjakana rehetra ambony tany dia efa nomeny tombo Andriamanitra ny lanitra zay ny efa vakitsika teo ary efa nandidy ahy izy hanao trano azy any Jerosalema io le hoe ahorona indray Jerosalema hanao trano ho azy any Jerosalema izay anjoda ka izy avy aminareo rehetra moa ny olony Andriamanina eny omba azy oka hiakatra any zay any Jerosalema zay anjoda izy ka hanao ny tranony tompo Andriamanitra ny Israely 10 taona talohan'ny nahaterahany efa nitenenin'Andriamanitra hoe zay no hataony izy no Andriamanitra izay any Jerosalema ary zay rehetra mijanona na aiza toerana misy azy dia aoka ho tompo tany ao amin'izay ivany any anome azy volafotsy volamena fanaka ary biby fiompy mba mifanatitra tsirapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema